MGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Mila miverina amin'ny tany malagasy alana amin'ireo olana ara-pitondran-tena isan-karazany eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Ankalazaina isaky ny voalohany volana novambra ny fetin'olo-masina izay afangaro ny ankamaroan'ny olona amin'ny fetin'ny maty. Andro tsy fiasana kanefa andraisaka rama ary andro voadidy ho amasinina ho an'ny mpino katolika. Any velany 500 farafahakeliny roa maty vokatry ny tondra-dranogoavana antranga atao atsimo atsinanany Espaina ny talata lasa teo araka ny tatitra nataon'ny tompon'andraikitra any an-toerany ny antsiprian'izay. Zoma voalohany volana novambra taona 420 finaritra tomboklasia tongvavy tonga soindray atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'ny dialekty tenany araba manasana ho avetrany anaraka ny antsiprian'izay. Matoa andatsoratra mila miverina amin'ny tany malagasy alana amin'ireo olana ara-pitondran-tena samy hafa eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao mila mifanampy sy mifanome tanana amin'izany isika tsy andrandra ny mpitondra izay efa hiaraha miaika amin'izao fotoana izao fa tsy mava ny olana samy hafa eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny ka atao andriatsilavo. Andro voadidy ho amasinina ny andro androany ary feto an'ny olo-masina rehetra ho an'ny fiangonana katolika maneran-tany. Tokony ho masina amin'ny fiainany andavanandro ny olona tsirairay avy hoy ny filompanorona ny akamasoa tamin'ity androany ity ary ilain'ny malagasy ny miverina mifandray amin'ny taniny. Ho an'ny Père Pedro manokana fianakaviana mihoatra ny 100 isa-taona no naverina amin'ny toerana misy azy ireo tsirairay avy rehefa notohanana sy novatsiana fitaovana tao anatin'izay 530 taona ny joroan'ny akamasoa izay. Antony isan'ny manimba ny fotom-pisainan'ny malagasy ny eto andrenivohitra raha ny fanazavany. Ny eto andrenivohitra izay lasa andavanandrom-piainan'ny mponina ny vakitrano etsero ny tranga famonoan'olona amin'ny fomba fenoabibiana ny fanolanana ny alatra ny tsy fanajana ny aina sy ny maro hafa. Tsikaritra fa miarava miandalana ny fifankatiavana sy ny firaisan-kinina eo amin'ny samy malagasy. Manampitrotraka izany miazakazaka ary tena aingam-piasa amin'ny fanasaziana ireo tompon'andraikitra fa tsy taitra amin'ny fametrahana drafim-panabeazana mahomby. Ohatra nisy fotoana ny fananganana fonja manara-penitra no nidradradradrain'ny mpitondra fanjakana fa tsy ny fitadiavana vahaolana ho an'ny fiarahamonina malagasy ka tsy hiditra ireny fonja ireny ny olom-pirenena. Ny fanirana mpitany filaminana amoritra sy ampangina azy ireo indrindra rehefa amin'ny fotoanan'ny fitakiana no hiazakazahana fa tsy ny famahana ny olana ka mahatonga ny olona hidina an-dalambe hitaky. Manampitrotraka ny fahasimban'ny fiarahamonina malagasy izany satria very ireo soatoavina nentim-paharazana. Tsy misy ny fiainona eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka, tsy misy ny fitsinjovana ny vahoaka entina ary indrindra tsy misy fitadiavana vahaolana anatsarana izany. Antony ilazan'ireo mpitondra fivavahana fa mila miverina amin'ny taniny ny vahoaka malagasy. Izany hoe miverina amin'ny maha-malagasy ny malagasy ka anaja ireo soatoavina hitandro ny fihavanana atahotra an'Andriamanitra. Fotoana andiniana izany ny andro fankalazana ny fetin'olo-masina rehetra tahaka izao satria tena marary ny firenena mikorosofahana ny fiarakarena ary tsy manana planina mahenika ny sehatra anarenana izany ny mpitondra fanjakana araka ny voalazan'ny voamerany eveka momba ny fahamarinana sy ny fiadanana na ny justice CP raha niresaka mikasika ny toetra raha eto amin'ny firenena farany teo izy ireo. Ankalazaina isaky ny voalohany volana novambra ny fetiny olo-masina rehetra izay afangaro ny ankamaroan'ny olona amin'ny fety maty. Andro tsy fiasana kanefa andraisaka rama ny andro androany ary andro voadidy ho amasinina ho an'ny mpino katolika rehetra. Amin'ny fankalazana ny fetin'olo-masina izay nomariana tamin'ny alalan'ny lamesa maneran'ireo fiangonana katolika maneran'izao tontolo izao ny alarana Evson. Mariana isaky ny voalohany volana novambra ny fahatsiarovana ireo olo-masina rehetra raha toka ny faharoany volana novambra kosa no natokana ho an'ny androny maty. Maro amin'ny ankamaroan'ny olona no manafangaro ireo daty roa miavaka tsara ireo
Ny voalohany volana novembra tahaka izao no entina hanamasinana ireo olo-masina izay iarahan'ny fiangonana katolika rehetra manerana izao tontolo izao. Fiangonana katolika isan'andro dia mankalaza olo-masina foana. Fa ny 1er novambra dia ny olo-masina manontolo no miaraka ankalazaina amin'ny andro anankiray ny voalohan'ny volana novambra. Noho izany ny kristianina manontolo zany no tonga fety satria ny olo-masina tsirairay avy any kristianina no ankalazaina amin'io andro io. Ka ny olo-masina dia verina fa ireo kristianina efa voavonjy izay efa miray lova amin'Andriamanitra any amin'ny fiainana any akoatra. Dia ireo no mivavaka sy miombona amin'ny fiangonana eto antany. Natokana ho fahatsiarovana ireo olona efa nodimandry rehetra kosa ny fetin'ny maty izay ankalazaina isaky ny faharoan'ny volana novambra. Ny fetin'ny olo-masina dia fanambarako teo hoe olo-masina rehetra no ankalazaina fety androany. Fa ny fetin'ny maty dia hoe fahatsiarovana andreo nodimandry rehetra. Andro anankiray ahatsiarovana ny nodimandry rehetra. Isan'andro san'andro ny kristianina rehetra afaka mahatsiaro foana ny nodimandry indrindra fa ny fianakaviana akaiky. Fa ny 2 novambra dia ahatsiarovana manokana ny nodimandry rehetra. Andro tsy fiasana nefa andraisan-karama ny voalohan'ny volana novambra. Andro voafidy ho hamasinana ihany koa an'ny mpino katolika. Nahitana fotoam-pivavahana avokoa ny fiangonana kristianina katolika rehetra manerana izao tontolo izao ho fankalazana ny androandroany. Ao anatin'izay ako ny fanamariana ny voalohany volana novambra izay hatrany ny ena tsy toy ny isa-taona ireo mpivarotra voninkazo raha ny teny anosy manodidina androany. Ankoatr'izay tsy maintsy naneny ireo karazana voninkazo no varotana ihany koa izy ireo noho ny fahasahiranana mianjady ny isa ambaravarana amin'izao fotoana izao. Fomba iray fanaony maro isaky ny voalohany volana novambra ny fanolorana voninkazo ireo loharano ipoirana. Saingy ireo karazam-boninkazo mora sisa no akatr'ireo mpanjifa raha ny fanadiadiana natao tamin'ity andro an'ity. Mangina ny tsena tetsy anosy amin'ny fivarotana voninkazo izay tsy tahaka ny tamin'ny taon-dasa raha ny fanazavana ireo mpivarotra androany. Tsy sapamiana isan-taona ny fahefa-mividin'ireo olona amin'ny resaka fanjifana voninkazo. Manena ny entana amidy isorohana ny fahatiantoka manoloana izany ireo mpivarotra. Renimbe iray mpivarotra eto anosy isan-taona i bebe Angeline nienatra any amin'ny atsasan'ny volana ampiasaina tamin'ity taona ity. Samy sahirana na ireo mpivarotra na ireo mpanjifa raha ny fanazavana. Isa-taona fa ary anatiny ery izay no mivarotra. Fa rehefa fety ohatr'izao dia mba mivoaka aty avelany eto. Avy any amin'ny Tatsaha izy aloha moramora ihany. Arakaraka ny hoe tony rozy mena tony ny lafo dia tony rozy fotsy tony ny lafo. Fa majinijinika iray moramora ihany. Mora daholo. Misy ara mitsoka fotsiny fa raha vao maheno hoe ohatra izany ianao manombana hoe 2 arivo dia miatonga dia miala ny olona. Fa be olona be raha tamin'ny herintaona ohatr'izao. Fa amin'izao tena tsy misy. Tsy izao malaladalaka be ny lalana. Tena vao eo zao ny teny ny zandriko eny ana natao kely mihitsy ny entana fa ohatra ny kivykivy teo amin'ny valerana na teo zao ny entana nalaiko androany. Valerana teo amin'ny 8 enina teo. Efa isa-taona mahatratra manetsana. Hitatahatra ny amin'ireo karazana voninkazo jifaina izany fahasahiranana ankehitriny izany raha ny fanazavana hatrany. Saika misafidy ireo voninkazo mora ny akamaroan'ny mpanjifa. Le izy zao samy manana tiany daholo fa samy raisiny daholo na le artificiel na naturel. Fa ny amin'ny androany zao le naturel ny bebe mpanday kokoa. Ry rose mena sy rose fotsy zao ny tena falain'olona rehefa le 1er novambra ohatr'izao. Efa mividy aloha ny hena be mihitsy ohatrany tamin'ny taona lasa fa lasa tsy dia ohatrany tamin'ny taona lasa zany ny vidiny fa lasa tsy dia tsara ny vidiny. Na izany fomba iray tsy maintsy atao isaky ny voalohany volana novambra ny fahatsiarovana ireo rehetra ny aloha lalana ny daty androany hoy ireo mpanjifa voninkazo vitsy anisa hita teny anosy. Zava-dehibe ny fividianana voninkazo na sarotra aza ny fiainana ankehitriny. Le antony anaovana an'izy zany hoe mba fahatsiarovana an'ireo ray aman-dren'ny Andohana na
na hoe olona tiana efa lasa nakoatra mafanajana anazy fanomezana mahafinaritra ny soa nataony sy ny zay zavatra tsara nafinaritra ny rahana taminy. Ie manokana vola mihitsy dia efa fahazarana koa moa izy efa nao isan-taona zany dia efa tafiditra ao anatin'ny vola natokana hikarakarana ny zay ilaina amin'ilay fankalazana an'ilay fotoana. Manatitra voninkazo fotsiny dia avy eo miverina dia manohy an'ny fiainana andavanandro. Amin'ny androany efa nisy ny lamina manokana ahafahan'ireo mpivarotra voninkazo mivarotra ankalalana. Amin'ny ankabeny ny ena ireo mpivarotra ireo raha ny hita tetsy Anosy. Avelantsika eo ny akin'ny fanamariana ny voalohany volana novambra fa lava-drano miisa 4 no napetraka ny kandida ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra Tahina Razafinjoelina tao amin'ny boriboritany fahenina entina nampiana ny vahoaka manoloana ny olany famatsin-drano amin'izao fotoan'izao tanjona ny hanomezana fodrafitrasa maharitra ary santatra mbavarano ihany zany ho ny kandida ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra Tahina Razafinjoelina tamin'ny androanty fa mbola maro ireo tetikasa sy fodrafitrasa ho tanterahana eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Isan'ireo ny sitraka fanampiana amin'ny fametrahana fodrafitrasa ihany koa fa ireo mponina atao amin'ny boriboritany fahenina. Velotaraina manoloana ny filaharan-drano ireo mponina any Antoerana ary hatapaka ihany koa ny rano rehefa tapaka ny jiro. Reny mpianakaviana maro no isan'ny mivelona amin'ny fanasan-damba eny Antoerana izay tsy afaka manao ny asany hanohy ny olan'ny rano. Ho fanampiana ny mponina eny Antoerana, lava-drano miisa 4 no napetraka eny amin'ny boriboritany fahenina. Akoatra izay anisany koa ny fizarana fitaovam-pianarana sy asa ho an'ireo olon-dehibe. Tena mamaolana anay satria any pompy tapaka ny pompy rehefa tapaka ny jiro dia mandeha moramora kely ny pompy dia hitanay hoe mamaolana le lava-drano satria tsy afaka manasa lamba zay rehefa tapaka le jiro dia mandeha kely ny pompy dia zista hoe rano isotroana zany sisa no ampiasaina eo amin'ny pompy dia tena mamaolana anay fa misaotra betsaka. Merci beaucoup. Tao isany efa tena hoe nahazo tamin'ilay resaka fampianarana mpianatra. Teo fampianarana mpianatra zany izay efa tena nahazo tombony satria zareo nampiditra ny mpianatra anay nianatra dia mety be aminay ilay izy zany. Eo amin'ilay resaka asa zany izay mbola mila fanampiana satria betsaka izay mbola tsy anasa. Hitanareo amin'izao olona be da be izao tsinona mbola betsaka mihitsy izay tsy anasa dia izay mihitsy zany tena angatahanay hoe tena hoe andao reto hanova pejy. Izay zany tena tanjona anay. Fiovana tsara zany dia fiovana hita maso azo trapahitanana zany zao ny tadiavinay. Ohatra zany zao zay mangataka an'izay arifany zay dia mba hitanay hoe ahoana moa zany mba voavaha ny olanay dia mila fanovana koa ny fiainana voaka satria zao endrana be zany ny fiainana amin'izao fotoana zao. Ohatra ny voamemy miletika foana zany ny fiainana gasy amin'izao fa tianay mba hivoatra hiakatra. Ie dia manantena numéro 2 mahazay olan'izay zany. Azo atao tsara ny manome asan'ny mponina amin'ireo zavatra rehetra izay ilainy eny ifotondra ny fanazavana. Tsy manery tampony fa ny sofa ny vahoaka no zava-dehibe hoy ny kandidata eny Razafinjoelina androany nandritra ny fandalovany teny Anoso nijery ireo fotodrafitrasa sy ny eno ny zavatra ilainy ny mponina eny Antoerana. Manao fampanantenana fotsiny amboarina zao tonga dia ampina ny olona amin'ny ezaka izay ataony. Dia izay ny hanomezana asa ho anareo vao manomboka ny androany. Hitanareo fa isan'andro eto tsy maintsy misy asa eto. Tsy maintsy amin'ny asa anareo zay farafahakeliny ny 3 isan-kerinandro reny tsy maintsy tonga ty dia andao iasa. Fa zao kosa tsy maintsy miasa. Satria navoantsika tamin'ny fampanantenana pokaty hatramin'izay dia manantena fanomezana. Dia izay mahatonga antsika voahitsakitsaka tapon'olo satria tsisy olona mehantsika mandrakizay fa tsy maintsy inona tsy maintsy asa vao mahazo. Fa raha manantena ny fanomezana lavinareo dia vidin'ny olona amin'inonareo dia mandrakizay nareo andevizan'ilay olona. Zay navoantsika hatramin'izay. Dia zao raha misy olona no mitady haka ny kara-panondronareo na ny kara-pifidiana, za zao manome asa anareo za tsy hangataka an'izany. So anareo mety ty kara-panondro tsy mila an'izany aty. Zay mahatoky anareo. Fa raha misy olona no mangataka an'ireny dia manome volo dia hoe atao ty amiko fa mety afoloenareo. Tsy tokony atao fitaovana fiakarana fotsiny ihany ny vahoaka fa tokony ametrahana zavatra izay miteraka tombontsoa azy ireo. Fotoana izao fa anovana ny fomba fanaovana politika ho iatrany hita eny Razafinjoelina.
dia izay ihany koa no hoentsika misendry vetivety ao anaty doka fohy. Aza misaraka aminay ary. Avec les mails avec appui, t'utilises connexion Tidas. Denise Moussa t'a dit l'offre Mirani. Ah, le bêtise en nouvelle recherche. Msutran fait one chunje. Souk fait Marianne San. Pi puissance S moins 1 fois sinus de pi. Mila me télécharge affiche à fa trop bêti mi artorti. Ji, fa les risors ça le refa ou tenekwe à pitcha fibrine. Fibrine? Fibrine! Tulcha VAOVAO Antelma 49 000 ariary fotsiny dia efa manana fibre optique ao an-trano sady maimaimpona ny équipement sy ny installation 49 000 ariary oa tonga vaingana eny amin'ny Telma Shop akaiky anao. L'orage, le soleil, la nature, les fleurs. Chaque jour, la couleur de ce qui nous entoure embellit notre journée. Pour rendre la vôtre encore plus spéciale, choisissez Iris, peinture d'exception. Particulier ou professionnel, faites confiance à Iris. Pour tous vos travaux d'intérieur et extérieur, optez pour une gamme de produits de qualité. Iris, peinture d'exception. Manatitra ny arabatra ny tomboka lasy tongovavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Njoro mpanohitra trano ny antoko tia tandrazana izay tarihany filohan'ny tahina Razafinjoelina. Manoloana ny filazana fa saritsarina mpanohitra fotsiny tenany amin'izao fotoan'izao indrindra ao anatin'izay. Fandraisana anjara amin'ny fividianana ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra izay. Ny tenan'izay nanamafy fa njoro manoloana ny lafin'ny zavatra rehetra tsy mety sy ny tsy rariny teto amin'ny firenena ny tenany sy ny antoko tia tandrazana ary mikatsaka trany ihany koa ny soiombonana ho an'ny vahoaka malagasy ray manontolo amin'izao fotoan'izao. Mijoro ho mpanohitra hatrany ireo antoko migambana ao anatin'ny kolektifan'ny malagasy ankehitriny rehefa nisaraka atao anatin'ny kolektif de 11 candidats aorian'ny fifidianana filoham-pirenena. Ho an'ny antoko tia tandrasana nanamafy ny filohan'ity antoko ity androany fa nijoro ho mpanohitra hatrany ny antoko izay notariny. Manoloana ny filazana ireo ho mpanao politika fa sy mpanohitra ary mody mpanohitra fotsiny ny tenany. Androany nandiso sisy ny tondra fanazavana mahakasika izany ny tenany. Ary nanamafy fa misy antony hematofa ny ala tao anatin'ny collectif de 11 candidats izy ireo. Satria rehefa mangina dia aleo mba mangina fa tsy mifanaratsy. Fa le olona maro be manaraka antsika hitanareo zao dia aratsiana. Dia eto amin'ny teny anareo iza ny tena mpanohitra. Nareo efa nahita endrika fanoherana tao amin'ny antenimieram-pirenena. Inona mba fanoherana taony? Valioana misy mamaha olana avy ao amin'ny antenimieram-pirenena samy ady 4-4 mifampisakambina. Dia tsika lazaina fa mody mpanohatra. Iny averiko andro any tantara zatsy mba mamora fa tantara jereo tsara. Iza no namadika ny etsika fotsika nanao propagandy. Avy eo iza ny lasa vice-président ny assemblée. Ka zany lazaina fa mody mpanohatra. Inona ny azonareo any anjehana? Zanga mbola voavidy vola hatramin'izay ny ainako. Mbola tsisy zanga ka ministra, zanga nanao inona? Zao ray aman-dreny zao koa manany maha izy azy zao. Maninona izay no ny ala? Misy antony. Fanajana ireo olon-dehibe no tsisy ananaratsiana ireo olona endrehetra eny hiarany fanazavana hatrany. Tsisy any tenany hianofa mitady resaka amin'ny mpitondra mba ho tombotsoany manokana fa nijoro tamin'ny tsirariny hatrany. Saka ny zavatra fantatro fa za manaja. Fa rehefa manaja aza kitikitiana. Aza ratsiratsiana fa raha ny zavatra fantatro ny hoteneniko. Fa miandry ny fahendrena fa amin'ny olona rehetra fa ity zavatra ity tokony ataontsika amin'ny zavatra miabo fa tsy sika samitsika ny andeha hifanaratsy fa mipetra tsara miteny azay raha ny zavatra fantatro maro be iteny anareo ray fotsiny mbola ray fotsiny nivoaka ny didim-pitsarana tamin'ny 24 navoaka ny ben'ny tanàna teo aloha hoe misy orinasa ray mila miala eo amin'ny toerany orinasa manao aino amanjery izy io any antoko anankiray. Dia nivoaka ny didim-pitsarana miteny hoe mialy orinasa io mena 72 heures izy zay.
nga izy hatramin'izao ny ala dia izy no miresaka amin'iza mbola hapahany zany teneniko andro zany fa rehefa tsy tonga saina hoe tsy fanaratsysika dia mipetra tsara fa maro be ny zavatra fantatro a fa no mifanajako amaray aman-dreny dia mipetraka dia mangina ny ataoko a dia miasa ampahamarinana mizara fa fitaovam-pianarana ho an'ny ankizy manome asa ho an'ny tanora fa raha itsika ny fanaratsy a ny zavatra fantatro tsy fantatrareo ijoro ho mpanohitra ary hiady amin'ny tsirariny atao amin'ny vahoaka malagasy atrany any kandida ben'ny tanàna Tahina Razafinjoelina na eo aza nisy fanenjehana sy nisy fanaratsiana ny tenany. Satrotra ny ahafahana mamonjy a Madagasikara amin'izao toerana misy azao raha tsy mifanampy ny samby malagasy miverina amin'ny soatoavina teo aloha dia ny fihavanana ny fahamarinana ary ny firaisan-kina hoy Père Pedro amin'izao fetiny olo-masina izao tokony anamasy tena sy ho masina ihany koa ny fitondran-tenany tsirairay eo anatrihan'izay. Raha ny zava-misy ankehitriny miova tsy tahaka ny fiarahamonina teo aloha intsony ny fiarahamonina amin'izao fotoana. Niova ny fotom-pisainana ankamaroan'ny malagasy ankehitriny manjaka ny tsy fandriampahalemana maro ireo mpangataka sy ny maro hafa. Antony ilaina ny fifanampiana eo amin'ny samy malagasy iverenana amin'izay soatoavina malagasy izay dia ny fihavanana ny firaisan-kina ary ny fahamarinana hoy ny Père Pedro. Dia isaoranay amin'ny olona rehetra mahay mizara sy mahay manampy. Isika tsy maintsy mifanampy. Ny olona rehetra Madagasikara tsy maintsy ho ampihana Madagasikara manontolo. Tsy tanànan-dehibe ihany hatramin'ny ambanivohitra, hatramin'ny tantsaha izay mamokatra ny vary, izay mamokatra ny zava-rehetra no hohan'ny olona ao an-tampon-tanàna. Ka dia tsy maintsy hiverina amin'ny fihavanana sy fahamarinana izay hitako na tongavako teto Madagasikara 450 taona izay. Hitako maso, ambarako anareo mpanao gazety tanora daholo, hitako maso ity Madagasikara ity, mifanampy, mihavana, mahay mizara, hitako maso. Ary tsy isy tamin'izany fotoana izany mpangalatra, tsy isy mpangataka, tsy nisy tamin'ny 1970. Mifanampy sika, mifanampy. Madagasikara tsy voavonjy raha tsy sika rehetra mifamonjy sika rehetra. Amin'izao fetiny olo-masina izao fa ihany ho fankalazana ny 530 taona nisy ny asa Kamasoa tonga nanolotra fitaovana maro samihafa tahaka ny citerne, motoculteur, savony, masomboly sy ny maro hafa ho an'ny Père Pedro tesy amin'ny Akamasoa Andralanitra androany ny fikambanana tsy miankina Inviso Group. Lafomba hafa mankalaza ny 70 taona ny amin'izao fotoana ireo tanora manao ny asana misionera na ny jeunesse en mission eto Madagasikara. Tafiakatra zato mahery izy ireo no liana amin'ny asa fitoriana ny filazantsara izay mifandray ampikatroka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa. Tanjona raha ny fanazavana ny ampiely baiboly maneran'izao tontolo izao. Asa misionera na asa fitoriana ny filazantsara. Maro ireo tanora malagasy no liana sy mandray anjara amin'ireo karazana asa misionera ireo izay tsy andraisana karama raha ny fanazavana. Raha ny jeunesse en mission eto Madagasikara manokana manodidina ny zato mahery ireo misionera am-perinasa manao ny asa sosialy ho fitoriana izany filazantsara izany. Zavaka ao anazy ka ny asa misionera maneran-tany resahanay eto zany dia afaka mirotsaka amin'ny asa misionera izy amin'ny fikambanana misionera hafa nefa koa tena afaka mirotsaka amin'ny asa misionera izay anetana ny jeunesse en mission hoe miaraka amin'ny jeunesse en mission ary miaraka matoky an'Andriamanitra amin'ny lafiny ara-bola ohatran'izay satria miantotena daholo zany ny olona rehetra atao anatin'ny jeunesse en mission dia te hampahery ny malagasy izay, te hampahery ny kristianina andeha amin'ny finoana amin'ny fanaovana ny asa misionera maneran-tany. Zony tsiraray ny manana baiboly amin'ny fiteny avy antondreo asa misionera samihafa any amin'ny faritra raha nambarany teo anivon'ny Niger hatrany. Ny atao amin'izay dia ny olona tsirairay zany dia manana zo amaky na andre ny baiboly na dia verset anankiray aza amin'ny tenin'ny reniny. Dia miezaka zany ny jeunesse en mission manampy na miara-miasa amin'ny fikambanana na fiangonana manana an'izay viny izay ary ny jeunesse en mission maneran-tany mihitsy dia hiezaka hirotsaka amin'ny asa fandikana baiboly isa-poko sy isa-pitenenana izay mazava ho azy fa tsy ho vitanay irery izay mahatonga le hoe
hiara-iasa koa zay amin'izay efa manao izany. Nankilazany androany 17 taona ny orenan'ny jeunesse en mission eto Madagasikara izay niorina tamin'ny taona 1996. Ireo jeunesse en mission izay tsy manavaka fiangonana ary iraisana amin'ireo firenena mahery 120 manerana izao tontolo izao. Iazo anantsirabe vetivetsika ao anatin'ity tranga mpiarahamonina ity. Trano lehibe iray nahitana rihana telo no lasibatry ny afitanteraka atao amin'ny fokontany Atsimitsena Antsirabe. Omaly alakamisy faraiky amby 30 ny volana Oktobra. Tsy nisy ny ainana fo fa may avokoa ireo entana rehetra ary fianakaviana maro ihany koa ny trabona vokatrizay. Raha ny fanadiadiana afo tsy maty tamina efitrano iray no hitatra ka niteraka ny firehetana tamin'ireo efitrano miisa 2 andry nirina randria miaro sokolo Antsirabe. Ny tranganahitra matsirafina teto amin'ny fokontany Atsimitsena atao anatin'ny commune Ambonivohitra Antsirabe ny alakamisy faraka amby 30 ny volana Oktobra 2020 sy 20 lasa teo. Raha loram-bavao azo tetỳ antoerana dia trano lehibe iray izay ahitana rihana telo no ankela avokoa ireo entana rehetra tao anatiny nanomboka tamin'ny 3 ora sasany tolakandro teo eo. Tsy fantatra mazava aloha izay tena antony andohan'ny afo fa raha ny fanadiadiana natao dia afo tsy maty tao amina efitrano iray no hitatra tamin'ireo efitrano marobe izay miisa 30. Tsy nisy ny ainana fohy fa ireo entana no ankela avokoa raha nambarany ity rem-pianakaviana izay trabony ity sy ireo mponina manodidina. Teo amin'ny atsasakady ny zavatra ohatra maimbo be izay dia amin'ny teny tamin'ny hoe ny zavatra maimbo re izay olona anankiroa anay nile tao ambony dia trao amin'ile ambonina ihany no seho an'ilay zavatra voalohany dia ny zavatra mipoaka izay dia zay dia maiabo fil tonga dia niledaka be dia nanebaka nefa tena tsy avavonjy la voanandray an'ilay fil izany dia tsy voarainay koa ilay anina satria dia valany aby ny rano izay tao an-drano ray manontolo ny anahy aloha tena tsy anisy voaray tena tsy anisy fa dia mbola voao mbola tsy afantatra fa ne mo ambany rihana. Ny zavatra maimboraitsina be tao tsy azo neny tamin'ity dia konterana no anay ny zavatra mipoaka be tao ambony tao efa namonjy ny olona fa tsy nahavonjy niatso amin'ny pompe fa ela be pompe vao tonga. Ora ray maheto eo vao fetateraka ny afo ary tonga dia tiatoerana ireo fiarabe mpamonjy vona avy eo anivon'ny commune Ambonivohitra Antsirabe niarany salata amin'ireo fokon'olona tamin'ny famonoana ny afo. Maro ireo fitarainana azo avy amin'ireo mponina teto amin'ity fokontany Atsimitsena Antsirabe ity ny mahakasika ny fitavozavozana ireo mpamonjy vona teo ampamonoana ny afo. Raha ny voatsikatra dia tiatoerana. Fato lefa raha ohatra hoe tonga ara-potoana ilay pompe tonga eo zay mbola mianana mbola ohatrany hoe ohatra ny pompe formation hafa ny pompe natanina io pompe tonga dia rapide misy tavozavozana mihitsy eo amin'ilay izy. Tokotoka zany dia alefa an'ilay zao ilay pompe raha ny tena marina fa tsara tao ohatran'izao ilay izy le zavatra efa maisa totika ny zavatra la zao no vao mitranga aty ilay pompe. Tena zay zany tena mametsina ilay pompe eto Antsirabe ny tena marina tena mametsina zay. Sainay aloha za aloha tsy mahafantatra hoe stagiaire sa inona reny pompe rehefa nitako teo dia nisy olona mibaiko teo. Raha ny fahitako azy aloha ny pompe zany tokony mitifitra hatrany ambony fa tsy mitifitra hatrany ambany rehefa mamono afo. Tsy araka zany ny zavatra nisy teo fa hatraty ambany izy no mitifitra an'ilay izy. Zavatra tiako tsindrina hoe alao rehefa mba misy zavatra olana no misy zavatra mitranga ohatr'izao zay olona tena mahay sy mahay an'ilay izy no manao an'ilay izy fa tonga teo zao ilay olona miandry an'ilay olona ray vao mandeha ilay pompier dia la le hafa fa rehefa miretaka ilay trano nefa zao tapoka tsisy voavonjina ray. Araka izany dia fianakaviana marobe izay mpanofatrano avokoa ny ankabeazany no trabona tanteraka tamin'ity aitrano izay niseho teto amin'ny fokontany Atsimitsena atao anatin'ny commune Ambonivohitra Antsirabe ity. Maresaka iraisam-pirenena vetivety 500 farafahakeliny ireo maty vokatry ny tondra-drano goavana ny tranga atao atsimo atsinana ny Espaina ny talata lasa teo araka ny tatitra farany nataony tompon'andraikitra tany antoerana. Ampolony ihany koa ireo tsy mbola hita popokatra amin'izao ka manao ny fomba rehetra hitadiavana azy ireo sy izay mety mbola velonaina taorian'ny tondra-drano ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany amin'izao fotoan'izao. Dia izay ihany koa no tsika manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity ality mbola maro ny fandarana hoentina aminao aorian'izao fampahalalam-baovao zao. Santionan'izay ny fandarana ankitsim-po iresana mandidina ny resaka famatsiana herinaratra eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao iarahana KOLO Raolonarivo avy amin'ny sinadina ny syndikany administratera civile eto Madagasikara Sandriamatogy Maxime izay mpandrindra nasionaly ny cellule de crise diova Madagasikara fandaran'izay anasananao aorian'izao fampahalalam-baovao zao. Mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary tombo kilasy tombo vavelo matomboko.
TGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.